ny faran'ny fahotana, divay sy ra. Izany no iarahantsika mandinika anasananao ampitiavana. Lasy anabavy malala mpiara-mandinika ny tenin'Andriamanitra, ankafaliana mandrakariva no anorako ny fiarabana ho anao sy ny ankohonanao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fiainantsika, ka nahatrarantsika indray ity maraina vaovao ity, tononona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny tompo. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka ity tinidinika ity. Rainay io, rainay izay any an-danitra, misotranao izahay noho ny fitantananao anay tsirairay avy. Misaotra noho ny amin'ity tombotsoa izay mbola omenao anay ity, ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Irinay zany mba hanovanay, hampahery anay, ary hahatonga anay ho eo akaikinao isan'andro isan'andro. Mamelany ilokay Tompo, ary mamondrafo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny faran'ny fahotana. Mahafinaritra mahino zany tantara zany, zany lohateny zany, misy fiafarana ny fahotana. Ao amin'ny Salamo 5:7, no ahitantsika faminaniana anankiray, faminaniana izay mampafantatra atsika ny fiafarany toe-javatra rehetra. Misy farany ny fatokinao an'Andriamanitra. Misy farany ny toetra ratsy asaon'ny ratsy fanahy. Ao amin'ny Salamo 5:7 dia zao no voalazany hoe ao andiny voalohany, isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Fa ho avy tokoa ny fotoana, fa ho avy amin'ny fotoana aho, eny izao no hitsara. Miorooro ny tany sy ny mponina rehetra ho aminy, nefa izao no nanorina ny androny. Hoy izao tamin'ny mpirehere, aza mirehere ary ny ratsy fanahy, ary tamin'ny ratsy fanahy manao hoe aza manandra tandroka. Aza manandratra ny tandroka reo avy, ary aza miteny sasa amin'ny fahamafian-katoka. Fa tsy avy any atsinana na avy any andrefana na avy any atsimo na ny fisandratana, fa Andriamanitra no mpitsara. Mampetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra, miaroaro zavatra iny ka ampisotroany. Eny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izao anambary izany mandrakizay, ka ankalaza n'Andriamanitra Jakoba, eny ny tandroko ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko, fa ny tandroko ny marina kosa no asandratra. Misy mpandinika, misy mijery mandrakariva fa ity Salamo 5:7 ity dia mitovitovy amin'ny afatry ny anjely fahatelo. Inona moa ny afatry ny anjely fahatelo? Ny afatry ny anjely fahatelo amin'ny Apokalipsy 4:20 ka ny 9:7 dia manao hoe, ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao hoe, raha misy mihoakohako anoloan'ny biby sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny androny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo ny atrehan'ny anjely sy eo ny atrehan'ny zanak'ondry izy. Araka izany toe-javatra izany, dia verina fa mitovy amin'ny afatry anjely telo, fahatelo izany afatra izany. Misy koa nefa olona mihevitra fa no iraina tao aorian'ny fandringanana ireo tafiky ny Sankeriba, tamin'ny fomba mahagaga izany Salamo izany. Tantara izay heverina fa manondro mialoha ny fandrahavana ny tany atao amin'ireo ratsy fanahy ao amin'ny Apokalipsy 20 izany toe-javatra izany. Inona moa ny zavatra mitranga amin'ny Apokalipsy 20? Tao anaty tanàna masina ireo vahoakan'Andriamanitra, niaraka tamin'ny mpanjakan'ny lanitra, dia nidina, zao no voalaza ny ten'Andriamanitra, dia nidina izany tanàna izany. Rehefa tapitra ny arivo taona dia nidina ilay tanàna masina, Jerosalema vaovao, ary ireo vahoakan'Andriamanitra dia tao anatiny. Inona ny zavatra mitranga eo amin'ny andininy 7, ary andiny 20,
ary niakatra namaka ny tany izy dia nanodidina ny tombony olona masina sy ny tanàna malala. Indreo indray ilay taviko ny ratsy fanahy nanodidina ilay tanàna malala. Kanefa amin'izay fotoana izay teo izao voalazany ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Andriamanitra mihitsy anefa no nandringana azy ireo tamin'ny farany. Zany toe-javatra zany no hitan'ny mpanao salamo amin'ny Salamo 5:7 fa minanina ny amin'izay hitranga farany amin'ny andringanana ny ratsy fanahy. Ry mpiara-midinika namana, isy fiafarana ny faharatsiana rehetra. Anisan'ny zavatra iray izay ahitsin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny fisandohana fahefana izay nisy eto amin'ny tontolo lavo ity. Tsy velona ho an'ny hafa na ho an'ny voninahitr'Andriamanitra intsony ny olombelona lavo, fa velona ho an'ny tenany. Ny mpiara-midinika namana, velona ho an'ny hafa ny irian'Andriamanitra ho anao. Na ratsy manahoana aza ny olana, na amin'ny mampino antsika dia ampatsevona antsika mba hiaina anatin'ny fanantenana ary koa tsy hitsara ny ho avy araka izay toe-javatra miseho ankehitriny. Raha lahy sy anabavy malala, ny mpanjaka ny tany izay voalaza ny mpanao salamo 5:7, ny mpanjaka ny tany dia feno avonavona, feno firiariana, mitaona ny olona andahan'Andriamanitra, mitady izay ampitombo ny heriny, feno faharatsiana sy fahotana. Dia izao ny mahafinaritra. Nahita an'izany nefa Andriamanitra dia ozy hoe fa misy kapoaka eny an-tanan'i Jehovah feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny, izay le hoe divay sy rà. Satria izy ireo nampisotro ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangatsangana. Raha lahy sy anabavy malala, inona ny fiafarany? Dia hoy izy hoe eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany, dia amin'ny 1:7 tapany voalohany, ary ny tandroko ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko ho Jehovah. Fa amin'izay fotoana izay kosa nefa ireo izay matoky amin'Andriamanitra, ireo izay manaiky an' Jehovah ho Andriamaniny, eo amin'ny 1:7 tapany faharoa, fa hoy izy hoe fa ny tandroko ny marina kosa ho asandratra amin'izay fotoana izay. Ireo izay manaiky an' Jehovah dia asandratra Jehovah eo anatrehan'izao rehetrarehetra izao. Ary zany no mahafinaritra. Zany koa ny fanamboaran'ny apôstôly Jakoba. Jakoba 4:7-10. Bokin'ny Jakoba, Jakoba 4:7-10. Zao no voalaza le teny amin'ny anarana Jesosy. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia anandratra anareo izy. Raha miezaka anandratra ny tenany ireo mpanjaka ny tany, ireo ratsy fanahy, na entrin'Andriamanitra naringana izy. Fa eto kosa dia mitaona anao manetretena ary maneken'Andriamanitra dia anandratra antsika tsirairay avy izy. Hifarana ny fahotana, ho ringana ny fahotana, fa asandratr'Andriamanitra kosa ny tsara fanahy, ny voavonjy. Iriko mba anisan'ilay asandratra ho voavonjy izao sy anao. Andeha anaiky an'Andriamanitra, anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpamonjy antsika isika. Andeha ary hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indrezany ato tsara ny teninao izay mampafantatra anay fa isy fiafarana eo amin'ny ratsy fanahy, eo amin'ny fahotana. Ampio izay Andriamanitra mba tsy hifikitra amin'ny faharatsiam-panahy na hifikitra amin'ny fahotana, fa ampio kosa izay anaiky anao ary anetry tena, anaiky anao tompo sy mpamonjy anay. Apetraka am-pelatananao ary ny tontolo andronay androany, ka na inona ataonay dia ao ko-tsapanay fa miaraka aminay mandrakariva ianao. Ny vavaka tononona sy angatahana amin'ny anarana Jesosy irery ihany. Amen.